androany valojolay no niditra eny amin'ny lofta eny alasora ireo our generation na 2024 taoriana ny fampahafantarana ireo mpifaninana 12 mianadahy hiatrika ny fifantsanana isafidianana izay solitenan'ny Madagasikara amin'ny our generation na 2024 ny sabotsy lasa teo tety amin'ny fibetoerany Real TV Madagasikara no nandraisana azy ireo vao maraina teo no nandeha avokoa ny fametrahan'ny mpikarakara ny fepetra rehetra satria ankizy no sahanina tsy maintsy mipetraka avokoa ny toromarika rehetra lagement iny dia teo zay vao nafantatra hoe ka izy asmatika dia tena asmatika le mihetsika be reny fa tsy le asmatika hoe tsotsotra eritreretana dia somary tena sarotsarotra ihany nefa ny izahay mitaiza zany dia izahay le ankizy rehetra atao ampiasana ihany no mitaiza amin'ny alina ry zareo dia misy ankizy ny Real TV anankiroa miaraka amin'ny zareo any ny anankiray vehivavy dia ny anankiray lehilahy dia reo mitaizana ireo izay rehetra miaraka amin'ireo tsy misy hoe monsieur na madame taty stampa daholo io zao tampampozo taty miora za taty diamotra atsona loatra amin'izay daholo. Rehefa vita izay hamonjy ny toerana efa nomanina amin'izay ndao amin'izay ary araka izao hitantsika izao dia efa vonona izy 12 mianadahy ho any amin'ny lofta eto amin'ny fibetoerana Real TV Madagasikara izay amin'izao fotoana izao izotra hitondra azy ho any amin'ny lofta any amin'izao vao maraina izao dia nateriny ireo ray aman-dreny ireo ankizy ireo izay tena ao moa izany tsy mahafoa fa miatrika an'izay fifaninanana izay dia ndao aritsika izotra ho any amin'ny lofta ndao iaraka aminay ny zotrany dia avy eo hamonjy ny lofta teny alasora teto samy mbola tsy nisy nalalany rehetra hoe aizy ty ho ale tonga ihany avy eo tsy lavitra ny fibetoerany Real TV Madagasikara no misy ny lofta ny soritra teny amin'ny tavan'ny mpifaninana ny avaliana ao anatin'ny iray volana no iaina miaraka andray fiofanana ampitombo talenta sy trakefy ny mpifaninana our generation na 2024 afalinany azy ireo tonga soa tamin'izao dingana izao tena faly dia personnellement tsara be le trano voalohany indrindra aloha faly dia zavatra indrasako ibatam-boara dia izay ihany tena faly aloha normalement tena faly be mihitsy na le toerana na le ankizy miara mifaninana amiko tena sociable be daholo zareo tena mahafinaritra be mbola nanatitra an'izany any teny amin'ny lofta ny ray aman-dreny tsy mora koa ny fisarahana tao anatin'ny fotoana nomena azy ireo malalaka tsara ho an'ny ankizy rehetra ity lofta eny alasora ity Громче звук с тобой. Твои друзья, смотри вокруг. Лови момент. Пусть про нас узнает весь мир. Знай, что нет границ, когда звучат сердца. Когда в один союз нашей голоса. Музыка наш ориентир. efa voafatra tamin'ny fandaharam-potoana nataon'ny sampana famokarana ny atrehan'ny mpanakanto ny our generation na 2024 sahady ny fiofanana na dia voandro voalohany idirana lofta aza androany tsy nisy andrasoandraso noho izany fa nirosoana aloha ny sakafo efa nikarakarain'ny Real TV Madagasikara niaraka tamin'ny agence territoire mampisakafo ireo mpifaninana mandritra ny iray volana rehefa tonga ikotrokony nandray ny asany avy hatrany vao nipetraka mihitsy ny sotro teto dia efa lasa sahady ny fifampizarana sy fampianarana fantarina koa arakaraka ny typan'ilay publika resahana fa tsy mitovy ny showcase sy ny spectacle
spectacle zany eny Akalamanjana Toradjofo ny Dombofo kely ao anatina showcase mihidy ao anaty salle anankiray. Avy hatrany dia nandeha ny fampiofanana sy fanazarana feo. Stop! Makarivo! Stop! 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 Misy mandisonao dia fahaizana mampaneno ny voaela no ampatonga anareo tsara ny zavatra voakanareo. Ao, rehefa io zanatsoratra io no ataonareo tsy zarizary ny famoahana azy dia tsy zarizary koa zavatra ataonareo. Andro voalohany ho an'ny androany, inona no nozarain'ny kotra tamin'izy ireo? Androany no nandeha ny fifankafatarana sy fihaonana voalohany tamin'ny ankizy tetỳ amin'ny lofta. Araka nefa nolazaiko foana ankizy efa manana ny maha izy azy avokoa ireo ankizy mpandray anjara ao anatin'ity Award Generation 2024 ity. Androany izay dia niditra tao anatin'ny resaka exercice vocal, ny emplacement de voix rehetrarehetra. Nampafantatra ny ankizy ihany koa hoe ohatry ny ahoana ny hoe mahay mihira, ohatry ny ahoana ny tsara feo, nanomboka niditra tsikelikely tao anatin'ny resaka détail. Tena hoe nampafantatra ny ankizy ny lalana tokony alehany ao anatin'ny resaka famoahana ny feo. Zay no tena natao tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny resaka exercice physique kely ao anatin'izany famoahana ny feo zany, ny exercice na souffle zay anisan'ny tena important, anisan'ny tena zava-dehibe ao anatin'ity mihira ity. Dia zay no natao androany ao amin'ny rapitso dia efa hiditra sady izay ao anatin'ny fidirana ao anatin'ny tena hoe ny hiran'ireo ankizy, manomboka hojerena tsikelikely amin'izay ny makasika ny ankizy tsirairay avy hoe ohatry ny ahoana ny tondranan'ity hiran'ny ankizy anankiray ity ho an'izy 12, satria misy ankizy ihany koa mbola ao anatin'ny fanadinana amin'izao dia miezaka ihany koa izay ao anatin'ilay izy, tsy hoe tonga dia miakselera be ao anatin'ny fampianarana fa mandeha tsikelikely, tsy afaka ny janona be koa nefa ao anatin'ilay satria fotoana mandeha ihany efa akaikely ny le 15 dia izay makasika ny programma androany sy ny rapitso. Ho an'ny Award Generation 2024, inona no azonareo teo? Androany tena nahazo zavatra be dia be sahady tamin'ny coach, nampianatra resaka teknika, resaka respiration izy dia nampianatra ihany konko échauffement, karazana échauffement vocal sy ny sisa. Dia mbola maro be fa tsy voatanisako fa fahitako azy aloha tena tsara be, na ny ankizy ary sociable be daholo, mahafinaritra na ny sakafo na ny accueil konko tsara be avy amin'ireo tompon'andraikitra. Zavatra azoko androany zany dia na mikirakira n'le famoahana feo nampianarin'ny coach dia maka souffle tsara dia zay mahay milalao feo zany le izy, maka rivotra tsara zany anao dia avy eo avoakanao le izy rehefa le miteny ianao. Ny fahitako an'le fampianarana androany zany dia mahafinaritra. Fa ny manana ny stage 1 ho tanterana ny alarobia 12 jolay ho avy izao moa no tena atao. Manana enin'andro ireo mpifaninana handresena lahatra ny mpitsara ao anatin'ny fifaninanana. Ho an'ny androany, mpifaninana miisa 7 no efa eny amin'ny loft. Mbola misy 3 mianadahy kosa ao anatin'ny fanadinana BEPC, saingy mamontsy ny loft izy ireo rehefa vita ny fanadinana hatrehan'io. Miarabantsika rehetra indray, araka ny fahitantsika tao anatin'ny tapany voalohany fandarany teo dia efa eny amin'ny loft izy 12 mianadahy izay hiatrika an'ity Award Generation sélection Madagasikara 2026 ity mahatsara volana izy ireo no eny amin'izay loft izay isy ny fampianarana, isy ihany koa ny coaching izay atao amin'izy 12 mianadahy ireto. Tahaka ny fanarahantsika omany dia efa nisy any Mamgotso sy Melky ao anatin'izay mpitsara izay dia amin'ity androany ity dia hoarantsika ny mpitsara fahatelo sady farany tsy izy zany fa Idiamondra Andrianaiva, izy no mpitsara fahatelo izay tsara nyreo ankizy ireo. Izy ihany koa moa zany no anisan'ny tsara sy ny fantanan'ireo ankizy ireo an'izy 12 mianadahy. Nda ohatra hoarantsika ity resaresaka izay nanaovana tamin'ity.
Monandrianay vao talian'ny fampalana vaovao eto amin'ny Reality TV Madagasikara. Za moa zany akoatra ny hoe fisahanako amin'ity asa atao anatin'ny Reality TV Madagasikara ity dia resantsika teo amin'ny sehatra mozika izay ngamba vao mety hoe hiresaka an'izany dia efa nitana toerana choriste ihany koa tamin'ny mpanakanto Aina Cook tena tsy tadidiko fa efa ela tamin'ny mbola fahatanorana tamin'izany. Dia akoatran'izay moa zany dia chorale any anatin'ny fiangonana ihany koa chorale amin'izay antoko-pihira feon'ny Salema amin'ny Africaine Mbomiana Jerosalema izay. Dia nianatra mozika tamin'ny fahazazana nahay nitendry an'ireny ataontsika hoe piano ireny. Taty aoriana moa satria lasa misahana asa fanaovan-gazety dia verivery sy adinidiny tany izany rehetra izany. Amin'ity taona 2024 ity dia faharoa zany izao no misolo-tena ny Reality TV Madagasikara ao anatin'ny fitsarana ny Fifantenana andreo ankizy izay hiatrika ny Audition ho an'ity taona 2024 ity. Fifantenana moa zany ho an'izy 12 mianadahy. Izay ngambany tamin'ny herintaona moa hitantsika hoe efa niaraka ihany tamindreo mpanakanto roa izay voasafidy ho isan'ireo hitsara izay Audition izay. Dia amin'ity taona 2024 ity dia mbola miaraka amin'izy mianadahy. Raha hoe nandrisika aloha satria ny Reality TV Madagasikara no tafiditra ao anatin'ny co-organisateur ny Audition eto Madagasikara dia za zany no misafidian'ireo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny Reality TV Madagasikara mbola handray amin'izay toerana izay. Anatin'ny fifantenana andreo ankizy rehetra izay nandray anjara tao anatin'ny Audition izay nisa tany amin'ny 720 raha tsy diso ireo antota taratasy izay voaray teo am-pelantanana dia efa tsapa hoe mafimafy be mihitsy ny sivana izay natao tao tsy mora efa mazavaina tamintsika foana izany fa ho anareo 12 mianadahy izay efa tafiditra ao anatin'ireo hifaninana ho anaovana fifantsanana indray dia mankaherinareo ny tenako izay mpitsara ao anatin'izany fifaninanana izany. Ny fikafika kely fotsiny ngamany hoe arao avokoa ny toromarika rehetra izay omen'ny coach anareo any anatin'ny loftany. Izany moa izany dia tsy anisan'ireo afaka mifanerasera aminareo satria izay ny mpitsara dia mametraka tanteraka an'izay hoe fangaraharaana amin'ny fitsarana izay dia mba tsy hisy hoe tombo sy aly dia izay no antony hoe tsy faneraserana amin'ireo mpifaninana rehetra. Dia mankaheranareo 12 mianadahy arao tsara ny toromarika izay omen'ny mpampianatra anareo dia manana ihany koa n'ilay ataontsika hoe comportement na fihetsika izay mahatehidera mba ho isan'ny hoe ahafahana misafidy antsika ihany koa izany rehetra izany. Ho anahy manokana mantsy dia nona ny feo jerena ihany koa rehefa mambabo ny fo mahay mifanerasera satria raha andeha hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena izany ianareo dia ilaina avokoa izany rehetra izany. Dia mahereza raka izy fa vitanareo io. Izay ny makasika ny mpitsara iny fa ny hanomezantsika ny fandarana amin'ity androany ity dia iverintsika atao anatin'ny fitsarana n'ireo ankizy izay soratra anarana ka ty amin'ny fobe toerany Reality TV Madagasikara ndawary hoarantsika avy hatrany Mba ho soavy na sy tena fatra tsy ho tanga ho tanko kasikara ny fiombonanay sy firaisaky manadratana amin'ny avy izay sotra 36. D'accord.
Mandeha manao kiraro, manao pataloha, manao roby, mamafa-taza. Merci. Application be. Izy moa le sipakelitsika any États-Unis ty. Iza zany? Ny ora zany? Le jejojejo. Ora zany. Ok. Fa hita ny feony fa anaty moyenne koa le feo. Nena le pose zao nafinaritra anahy koa fa tena zay moa zany ny originalité atao anatin'le hira tena hoe manaraka thème misy. Sady na le fomba tononkirana iny zavatra hafa misy ny olona tsy manao an'ireny. Raha antoy zany lasa lavitra be iny. Laza moins de 18 ans. Jusqu'à la classe niany. Tsara kely le violon. Manampy namana namanizahy azo pasembanana tsy fidiny azy ezaho falajanary aza esona izy fa tena mijaly toloritana tiako kely lo fitiavana faniriny ane mitovy aminao salama vatana toy izao. Bravo be. Hitanao? Hira sensibilisa. Tena latsaka hatrao ranomasina. Izay le mahatongahy hoe aleo ianao anatrao amin'ny farany foana le hira satria misy an'ireny any dia tsy hitatsika ny amin'ny farany any. Fa iny hatrao voalohany ka hatramin'ny farany kosa tena tonga dia nisitona be anao izy. Sady mana-talenta le zaza. Ny tononkira moa zany tena tononkira tonga dia amin'ny mahazaza anazy mihitsy hoe aza manilika. Sady mpihira mihitsy izy. Sady artiste le zaza. Nampitomany kely le hira. Tena tiako be, tena tiako be. Tsara. C'est indray le son. As I
ndrakiza omenanao zay matoky azy zay mino nianarany zay mino mbola inona man aminao mbola eny tokanany lalana sy famarinana tetisosireliady fianana raha azo izy anjaka ombonao atolory voalohany ny valana fela déjà mibebe tsy mamay valana foana izy ankely fotsiny hatramy farana izy valana zay ao afapo okay. Malagasy mitovy tany jazaniray olona iray zaho sy anao fa malagasy mitovy tany jazaniray olona iray zaho sy anao fahajaoninao tiavoninao arovininao fikir fahajaoninao tiavoninao arovininao fikir Malagasy mitovy tany jazaniray miezaka le ankizy dia efa mihira anareo mihira mahitsy olona nino Beyoncé tsy nisy nano savy hafahafa zany dia miraha mahitsy sara dia hitany feondry fa tsy aza influencen'olona zavatra ok c'est déjà bien miangola be sy namany fa lasa ohatrany simba le izy efa ndre zao olona tokony ahihira ary jereko eto anao olona avy any aminay eny ampifoloha Firy taona moa izy tao? 12 ans. Tsara. Hita ihany izy hoe olona fa zatra mihira. Fa zatra mihira le izy. Plus mais lehibe plus mahay mihira. Ok.
mandalo ny fatanora fa ny fiainana voafetra izy fataperany atsio azy tsy tetra vola sy are fa reny ono mandalo razere tsy matetra hainy rendraretra mandalo ny fatanorana fa ny fiainana voafetra izy fataperany atsio azy tsy tetra vola sy are fa reny ono mandalo razere raha tanora vo iavosha aleo mifantoka batsy olavona oretrika raha fiainana vo isondrotra azabanana mba oreareanao famanana raha tanora vo iavosha aleo mifantoka batsy olavona oretrika raha fiainana vo isondrotra azabanana mba oreareanao famanana ireo ray amandreny niarisany mafy nananatra ny teny mba tsy re tsara ny feoany nafahana ny tsara azy tsara sisy instrumental ny foatran'ireny zavatra tahina zao ino isy faramahay mira indrindra androany iny le teo iny amin'ny qualité zany sisy ny iny nefa jareo fa tsy mamarany mihitsy le parmi le meilleur nefa samby hojerena fotsiny bandy zay moka rehefa misy bandy Atangano mi filo Ifisaina nao Aza vetiro Fanauri asiana Itumkumbola Tsimanda Atangano mi filo Ifisaina nao Aza vetiro Fanauri asiana Watangano ni fino Ifisaina nao Aza verino ohatrotry ny ahoana ny gadon'le hira faharoa enona kely fotsiny voalohany raha misy hira faharoa tsisy ok ary manaraka indray
maniry tsy manaky tsy instrumental zany ataony tany de nataony direct ny vidéo amizay le misy fahira faharoa hoe iaratra io ve izy tsisy kosa io tsisy io Pierre 47 ary 47 zany zao tena filme be zany directement choral angamba izy ty non ahoana ianao zany olona mahiry ianao tokony mitsangana ianao mivoaka kokoa ny souffle mivoaka kokoa ny mipetraka zao nanao ohatra zao le feo e fa raha mitsangana ianao manao an'izao le raha ianao nefa mipetraka na spectacle sy hipetraka tsy andeha taxi brosy mifidia am'izay roa zay fa ianao olo tokony ahiry voilà tsara sahia fa raha vitsahy ianao de sy pas la peine manao concours ohatran'rety ndeha halaza raiky Madagasikara zao tontolo zao mbandy koa ngamba ty tokony malelahy ty bandy be mihitsy aiza efa vombomboatra be izy mba misy ohatry zany raha tsisanazy angamba mety afanarary fitiavandren'olona zay ko anjoany fitiavandreny te fitiavandreny ihany raha oarina miafa oary izy afa satria zao le izy taminazy na le de mba misy raha hafakoatran'tinao safa na tonga nantsoro sady tena safa farinjaka rapy zany zandriny ty choriste kely zandriny zany choriste tena autotune be kosa le mamy koa saoty jereny am'ty rapy allo mizay to hitany vahoaka ao izao raha vosautetsika eo de lasa matysika zao hitany vahoaka eo ohatran'izao le reny ba ok
Firy izy teo. Karaha ty teo. Ohatry niny ihany koa le hira faharoa. Avelo amin'iny any tonga dia mazava aza misiste am'izany faharoa. Raha izy faharoa iny mbola Ohatry nino ny hira Raha faharoa. tena tsy mivoaka iny le 1 zay tsika vao mandeha numéro 2. Indray ary no azona tsotra ho antsika rehetra tany atokantranotany tamin'ity androany ity manome fotoana antsika ary ho amin'ny rampitso indray amin'ny ora mahazatra eto amin'ny réalité Madagasikara eto dia ankatrana feno ny mpanohana ny fandarantsika ny tasity ny RTL ary ny SPMAD eo ihany koa ny EGM ankatrana feno ihany koa ny teknisiana marobe ao madibadika ao manome fotoana antsika ary ho amin'ny rampitso indray eto amin'ny réalité Madagasikara. Velona tompoko.